Zoom zany tegna saro-piaro aminao ty. Zanany sa ny reniny. Surprise hein. Zay longany fa memeka zay agny mitrotro. Rava antsena dia ahoana ny toyany Ty vao tena hoe 2 da matety 3 sur mety hoa tapotra zany ko nga tsy hoe azoivra za afaka manaraka ny kolerako raha ilainy zany a dia zay ifanjevonareo mitsamomany nde mitsangatsangana ary inona no ataonao allo madama ay zay mitsamoma ihany zay mitsamoma ihany Oji, nga ianao tsy miasa? Fa firy koa zao? Mandroa soare? Manao ahoana aloha? Bonjour. Petrapetra. Tolotra raha nefa lasa. Tsy mitady anazy mihitsy ka. Fa nga hoa tsy fanapahakevitra reo roa ilay programa antsika iny e. Hoe ahoana? Ka na hainao manko ny hoe nao ohatry tsy mazoto amin'ilay izy akory. Maninona raha teneny miaro vola dia foana any raha ohatran'izany. Non, tsy mety zany. Ahoana koa fomba hitenena miaro vola amin'izany? Ka izay manko ato an-trano ato efa mahazo mivava hoe fikambana vehivavy hony. Tsy hoe inona indray no tiana tongavana amin'izany. Fa nareo hoe mbola vahiny amin'ny vadinareo iny foana? Dia aza manaiky rebirebe indray izany fa rehefa hijanona izy dia tsika rero mandefa Halloween andro trano ato. Fa tetika aty izao problème be. Fa nga koa iny andeha hoany? Ie. Sady izy amin'ny may vava. Ohatrany hoe miara-miny miaro vola reny izy. Nangano akory nandeha nangaya fitiavako anao ty tsavony fa anao tiako na maromaro volagno mitetika ampisaraka ndre ino raha andalo zavo amin'ny fiaragna aminao na morana mafy na mangidina mamy za tsy ale koa fankaratsiagna ataon'olo atao karaha Afera maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe falandate koa fankaratsiagna ataon'olo atao karaha Afera maty tsisy tohiny Atsika koa mifampatohy fiarahatsika Tsara nga ninina tenenareo za tsy tia ny maizina mihitsy na mariny. En plus mbola tsy fantatro tsara hoe inona moa zany tena ifanarahan'izy tolotra. Vadinareo raha tia milefalefa anazy. Sady misy antony mamaiky anazy andeha monjy fety io fa tsy hoe manala azy fotsiny zany. Mety hoe amoatsapona any iny. Ie, zany tsy le mila manana miaro vola. Fa tsy haiko hoe amin'ny fomba ahoana tenenao anazy amin'izany. Fa manana rainao no miresaka aminy. Efa hitanao sara reny sarotam-piaro miaro vola reny. Dia zany indray hiteny an'izany aminazy any. Amafiso aminazy fotsiny nga reny tsy fatokisanao an'ity karena.
dia pody azava aminazy daholo reny problème nareo taloha reny misy isaintsainany. Miaro vola koa rangahy tsy azoko mihitsiny a. Efa zavatra hita ny raha nahita be ve rangahy reny zavatra nataony tika reny dia mbola misy antony fanakakezany anazy io. ka mety hoe misy zavatra andrasany amin'ny tikany e. Miaro vola ary ve dia ho adala. Arono a tena tsy milama marina ho madame Vero iny. Iry ala. Ahoana to? Ino ny tia ataondry e? Apetrao ny zavatr'olona. Retako ty. Ahoana? Fa izy tika. Tsy hitako izay naleha fa lasa mivoakany. Afaka miresaka vetivety ve tsika? Avela hoany aloha momba an'ilay vola very. Aza mieritreritra an'izany ry. Eny e. Fa rehefa nandinika sy nieritreritra dia aleo izany ho andeha. Ho aiza? Tsy hipetraka intsony Fa adala ve ndry e? Tsy lama intsony ny fiainantsika. Na zana ianao sa mijaly dia aleoko mandevitra. Ka tsy mbola nisy nanendrikendrika ndringe teo e? Ka efa mazava be reny. Tahin'Andriamanitra ianao. Aleo za handeha tsofa rano mama. Tahin'Andriamanitra ty zanako Andriamanitra. Aza mitomany amin'izany ianao. Vao mainy araro indray. Zo ve nefa manjohaty mbola ampijaliandry ohatran'izao ihany a. Fa izy ny tenenao an'izany? Tolotrako bizandray moa. Izy manko nivezivezany amin'ny monsieur Rafidy any dia mahafantatra nyity resaka fahafa rehetra ity. Ve le problème ao ampiasana zany? Hatramin'ny hoe madame Vero io namono ny vadiny. Za moa dia gaga hoe tena mba fanaratsiana inona koa re izao. Fa tsisy nahita ndraiky any aloha zany. Zao ara le vadiny lazay andro hoe mbola velona. Andre gaga eo zany ve? Tsy hay tsony hoe iza no inona iza ny tena marina. Nefa miaro vola ary ve moa zany dia tsy tenanao raha ohatra ka hoe zany no misy e. Eny, fa mila fitandremana foana zany na dia zany azy. Aza rarahina fotsiny izany fa izay ahatanteraka ny ho avinareo everina. Amen. Tena mifona aminao a. Fantatro fa tsy mety ny atao. Izay nandraisako an'izao fanapahan-kevitra izao. Fa tika ve ny olandry e? Izany no mitondra azy teto. Dia avy amiko daholo izao olana rehetra izao. Ary fantatro ianao fa tsy afaka ny anarana azy mihitsy. Fa maninona? No zazakely eo an-kibony. Ary marina ny ianao. Mama, aza manahy ianao a, fa za mba efa lehibe ihany. Afaka mitondra ny tenako irery a. Dia isaorako anao amin'izay zavatra rehetra vitanao tamiko hatramin'izay. Tsisy an'izany hoa. Mijanona ianao. Mamo, fa inona ka tsy amelanao nandeha? Ka ataoko ahoana ny amoy andry? Averiko amindry foana. Zanako foana indry na dia tsy naterako aza. Ary efa haiko foana ny adidiko amindry mandrapikipony maso. Andrary mama. Petra aloha ry. Za nge mbola sahirana e. Amina manao. Ka ho avy eo zareo dia mbola mandamindamina kely a. Ndry ity dia mana raha ohatran'ny fahatsoroko loatra. Fa inona indray no nataoko?
amaolo tindry antsory namezako alalana andry zany akoriny tsy midika hoe afaka manao izay dany tsibony daholo tsika menakafy ato. Otry za kosa ngefa mba niteny amin'ny mama hoe izany eo tokotany zay fa tsy hiditra ato an-trano e, sady ankizy roa sy telo ny tonga eo fa ngava vahoaka be. Tena fa tsy andriny lahy mihitsy ilay samy fotoana izany ny zandrika. Zay indray lesinareo zay. Kotsomarina indray ary ve zany osy izy lahy. Efa mahavita mingitrika mihitsy. Efa tsisy be tsony kosa moka, normal be. Fa hoana le tia? Amin'ny fomba hoana milesina izany tika hoe miaraka zay sy vera. Kozy vely. Tena saika ny karaikina zany teny tenenina zany to. Fa nampanatsony tany zany lahy. Za mihitsy nitady anazy saika tonga dia hoe hanitsy ny sainy. Efa azoazoko sara tsy ana foana moa fa tsy handeha tanam-polo any iny. Zay ary le fa nieritreretika. Tena manao an'ity ho ahy insipiny. Baratsy baratsa. Za lesina andeha niasa tena tsy tafitombona mihitsy. Nanararoatra kely andeha tany aminareo tany. Nitady ny Sara dia mba nandresy lahatra kely anazy. Tsy vao maika ve sisy mahazo aina amin'izany. Hoe tena zany aminazy ve? Nararoatiko misy tsy tia an'ity ka mihitsy. Zay hitako hoe solution. Dia ahoana? Nangaviko lesy izy mandresy lahatra miaro vola mba hiala ny sipa iny. Fa iny ty raha tonga miaro vola any ka babay. Hatramin'ny madame Very koa ve? Madame Very milesa ninona tsony. Mety aro anao kandray ary izy. Fialaly tsy nahatambavy koa aloha no tena tsy azo ba. Nefa zany ny atao hoe secret d'amour. Problème be ho ahy io ba inona. Tena sérieux zany. Manan'olona ny reninareo dia tsy miteny. Olana amin'inona koa? Lasa matahotra ny rafidy. Rafidy efa ho any am-ponja? Tsy mahatoky ny tena ntsony izy dia tsy voafehany ntsony ny contrôle ny vavavoakany. Na izaho zany dia samy manozona ato rehefa tsy mifanaraka amin'ny eritreriny ny zavatra ataoko. Ohatry fanganareo ny ady? Tsy ny ady fa nytindreninareo dia tsy avela miseraserana amin'izana amin'izay ntsony aho fa mihiboka ato mandrakizay. Tsy zany kosa aloha no mifanarany. Eo indrindra no tiako fatarina hoe inona ny antony mahatonga azy manao an'io. Anareo zany fanenazao tsy ory ny assureko. Fa tompona andraikitra mivata ndry amin'ny namanareo a. Ino a? Zay aloha. Za lesy tena efa tsy namaha-prizy tsony. Zavatra fahitako ve fa hahafaty anakahy. Alahy zao sisa mba au courant zany. Dia za ary ve ozy izy alahy dia mety havita aminao lahy. Ary tena zay zany nahatonga azy nitady an'lahy tamin'iny. Donc efa fata melo zany io zavatra io raha azo tsara. Fanampiana-bava le sisa anazy atao. Olo tiry zany dia sy mpampiadina eo iny. Reo vao maso lahy anankiroa reo mihitsy no nahita ny zavatra niainako tamin'io fa folaka mihitsy aho. Ahoana zany ny hevitra? Dia tiaro mba reseny lahatra kely izy. Pody tamintamba zany. Tena tsy ho vita indray zany raha tsy eny ambony fandriana. Ratsy zany mivadika siklônina mahery vaika iny. Zao ary izy ty efa mandravarava. Ty koa ary lesy efa ora sisa misana zay. Fa ela ve aloha tsy mahay an'ilay style maika vera? Hoe ino? Mbody manao lasa tala aloha. Zay vahaolana hitako akaiky indrindra amin'io. Aza mampimeo alesy fa tsy. Aleo aloha rangatsika amin'ny samy maka aina tsara. Dia hita eo izay atao.
tena mialatsiny aloha raha tena nanapoka be anao le resaka. Efa fantatra fa Mario zao ny tantaran'izany tany aminao. Na mbola tsy nandalo ary Mario dia efa azoko tsindromalo io zavatra io. Satria nahoana Simon ani mbola tsy mivoaka ny trano mihitsy nandritra izay fotoana izay. Vero be dia be ny zavatra efa nisehony tamiko. Afatra an-taratasy ary fantako fa soratana mihitsy. Ary indray mandeha izay nisy olona tonga tany amin'ny tany nanafy ny endrika. Oviny izany? Talokelyn'le fampiresantsika mianaka iny za le nila valy teny nafa-pova aminao. Ianao zao no andrasako hitondra vaovao aty amiko. Ny amin'inona? Amin'ny fahafatesany vadinao. Tsy haiko hoe misy zavatra mifanohatra. Tsy fantako na misy zavatra hafa na le resahanareo hoe fanapahan-kevitry ny fianakaviana tsy nampadalovana azy teto tanàna. Tsy topon-kevitra tamin'iny za raha famonjena tany amin'ny hôpitaly tamin'ireny fotoana ireny. Fantatro tsara izany. Ka ny zanakao? Eny ataoko angamba fa tsy handiso anay ianao. Satria antony goavana nahatonga anay nanao an'izany. Indrindrindrindra moa fa ho fiarovana anay. Tena tsy moramora kosa aloha izany hoe mihiboka ao an-trano mandritra ny fotoana maharitra be izany. Tsy izy rery fa na zahay aty avelany koa aza dia hiara-ny fijaliana. Saingy tsy hitan'ny olona. Izahay indrindra mba heritrereto hoe tsy volonté anay na ny fanarahana ny fanapahan-kevitra. Ny ao an-tsain'ny olona mantsy dia hoe izany nangeja azy. Ary ny babanao no zao fahasalamana io sady mitsabo izay no miaro azy. Fa ahoana misy vaovao anga? Fa vaovao ina ny tia mama Afera fantatra? Hamangy anao natondihako aty. Aivy. Dia ahoana? Nanahoana ianao izao? Tsy tany arariana mihitsy ity rehetra. Tena fanafody mamy. Ça va Andry? Ie. Say. Sotra betsaka. Mastoana vaovao? Iny zao iry ela dia mamorona reto-pondra. Fa ianao ve izao mino hoe izy navita an'izany? Za angeretsy tsy niresaka tamin'ny tsonen'ilay vola very. Fa izy mitady handeha tia indray no tiako lazaina. Firy taona ny rahana mipetraka tato ve mama Afera dia lasa misy problème mandray nareo? Tena vitany ky nandoa amin'izao fahosako izao. Tsisy irarainy izay tsy fahasalamako akory. Nareo koa. Andeha ho aiza ry izy fa mba entiny alahelo fotsiny. Izy ange ny antso anay? Hoe hipetraka any amin'ity? Tsisy resaka an'izany fa hoe ny fiainana hono izy. Serety. Za aloha mama Afera tena mifona aminao fa fitiavanamana no niatrana an'ity ka. Ianao angamba mahita tsara reny toetrany reny. Sady efa nitenenana mafy anazy reny. Fa tsy haiko hoe izay koa angamba le hoe samy manana ny fomba fitezana anazy ny olona. Za aloha retsy mbola tsy te hakaretina andony amin'izany. Na iry ela na ity kany nanao azy. Za aloha tsy miaro any iry ela. Haiko tsara ny toetran'izy roa vavy. Zany mopera tena matsiaro tena hoe enjehan'ny eritreritra mihitsy mifona eo anatrehan'Andriamanitra amin'ity laingy ity. Saingy tiavako azy moa no antony. Mahatanja saina kosa aloha raha ianao hoe. Sanatrian'izany tena ohatrany hoe sakafo hohanina mihitsy ny laingy azy fitaka.
nefa tsy afa-manoatra. Zay koa aloha. Ie, dia ino moa izany ilay resantsika tia mopera tongavana? Ay, satria mba iona aminy ara ohatra ka sitraka. Mopero. Ka na dia tondra mivavaka ho azy ary anie, iveriko fa tena zava-dehibe zay a. Izy ihany ny eran'io ka fa tsy dia za loatra. Tsoriko aminao a, fa izany hoe tsy afaka mandidy sy manapaka ao an-trano e. Zany ve? Fa araka ilay niteneniko anao teo a, mila responsabilité goavana izany. Za ve moa tsy atoky anao fa manodidina koa misy pression. Tsy misy atahoranao zany ka. Izay mantsy ilay fahadisoany maro io. Lasa niteraka fanakorontanana be ny fahatongavany teto. Ka ny olona koa moa samy manana ny tiany atao fa raha ohatra ny maro io a, tena atao anatin'ny fizirizirina mihitsy ny nanam-porofon'ny fahaveloman gasy moa. Ary zay ny tena hitako fa tena lesiko tamin'io. Vao nigadina teto izy a, dia efa fantatro izany. Lasa mitandrina be isaky miresaka aminy. Ny enga arainy moa dia izay ahita azy izany foana. Dia hafa nenina. Dia ahoana izany ny ataontsika mianaka? Miakina amin'ny azy ndia. Zao ary. Iresaka aminy a, dia mampandre anao avy eo. Tena mety zay dia makasitraka indrindra ary e. Iny ary. Fa tsy ho sarotra amin'ity ka mihitsy ny andeha mandrika ny Iray ela. Ary tsy vaovao aminareo intsony angamba izany. Kakia. Dia raha mitohy koa izao a, dia hamono teny ny olona iny efa rano. Ka le izy le tsy mety hijanona eto ty izao no tena atahorako. Aza manahy ianao fa horesahako izy. Nareo roa koa nge izao no mety mahay miresaka e. Fa na izany na tsy izany ary a, tokony tsy hamelanareo koa sy tika amin'ilay volana angalarina. Eny e, ho hitako fa ho no aretsy. Difa mbo vatavaresaka tamin'ilay madamanareo ihany. Amin'inona moa izany? Fa nga adinindrindray. Zary keva antitra ty mahatadidy. Ilay momba ny vadiny. Ka neveriko fa sangisangana ina ary mamafary. Dia inona fotsiny ny tediavako andritandra izany. Ka ohatra ny anahirana ihany andeha hiresaka an'izany amin'ny madamako. Ndry koa izany. Sady madama ange ho amin'izao ro mamafara tena be problème be. Efa fantapatatro ihany ka. Tsy maninona nge. Fa everiko fotsiny efa niresaka taminy ndrity izay. Eny e, fa izay aloha mamafara fa misaotra betsaka. Ary nakaiza Iray ela teo? Hoaiza moa izy tsy ao ambany io ihany ve? Izay fa mangatsiatsay ianao dia misy ranom-boankazo kely. Dre, ndreka efa zahirana treny amin'ny hopitaly dia mbola tsy manaiky ihany. Fa misaotra indrindra rehetra aho. Mamafara koa. Izay fa manaraka indray? Saotra betsaka rehetra. Iny foana me fampitaditady tsy. Bandity moa izany dia tena tsy azo tenenina indray mandeha mihitsy. Fa za magnino. Ohatra ny kalandrianay mitsama ihany ny ahodikodinao eo. Anareo sy zovo melongany izy io. Fa misy an'izako ohatran'ny ratsoro moa eo. Amplison'izay ianao mbola mamoriporona any ambadimbadika any hoe miaraka ho n'izy sy mama miaro volo. Efa tonga tany sady ny afatra. Vetivety izany ka. Fa antaniako valiny. Za tsy mamorona izany fa anao ihany ny zakanjany tamina. Inona? Taiza? Nandritra ny antsika nanana an'ity tamboraonao takany ke. Tamin'izany nahaizako la vérité jiaby. Nga tsy tadidinao. Dia izany zany mampikoropaka anareo. Lasa misy olana ho anay ratsoro ilay izy ny tena marina. Tsy magnino izany, angaiza efa matahotra be akany. Izy ary manana avantage be amin'izany ke, aminanjy ny lalao. Za mbola tsy nitsapa toerana.
Ka mety ho vitanao ny ampisaraka amin'ny miaro vola sy tsiory fa amin'izay fotoana izay ianao tsiory dia akahalanao tanteraka mihitsy fa inona nefa ny tombotsoanao amin'izany inona? Maika be ianao. Teo angany isy nizaka hoe ampisaraka anjareo izany. Fa reny zavatra teneninareo ireny iza moa no aniza dia iza koa no iza dia Ary izy mahay leçon mba adinio sy eritrereto ihany a. Matoa nampifandray anao sy miaro vola na tonga anareo lasa mpinamana dia efa misy teknika ny eritreretoko ao. Aza vao tsara aloha le hoe vinavinatsika. Fa nareo reto ve tena marenina mihitsy efa hoe tsy ao izy. Ary aza masika kifatsy sy mba le endrika masoso kely mimpamponetiny tato. Ka raha le fanazavan'ny ankizy zany a dia laha mihitsy ny atahorana miora. Ankizinao avy aiza? Vao mbola nafa-piasa ankizy zany neny. Ary ina marina aloha le tena hitadiavanareo amin'ny madame e. So dia andrebireby fotsiny. Say tsy teny. Ka ilaina fantatra mazava ny antony. Ndeha atao hoe ndray andro fono nisy bibidia ankiray saika andrombaka amin'ny fanjakan'ity mpanjaka vavy. Taiza moa zany? Tato amin'ny vila tombontsoa lesy. Ohatra tato amin'ny tombontsoa. Tovolahy ankiroa vao eritrerony izay tsy manan-tsino no nampiasainy tamin'izany. Nandeha voziny ka tratramin'ny maso be tsy nahita ary lasa nanao tao foana. Io zaza ao akibonao io ny jerena dia any anaty volontsika mandeha mafy. Tsy miditra amin'izany kosa aloha tsika. Fa maninona? Amandro tena. Vadinao mihitsy izao ny voalongany andeha tena miaro vola akany hoe niborikeko ny namany. Rehefa atao par silence zany tsisy olana. Za alongany tolotra tsy be protocole. Io alongany izao hitako occasion ahafahako miditra ny elanelanjareo mianaka dia profiteko. Mila misy bala ihany za mba ahafahantsiorana any mianaka. Anao alongany efa tsy antenena intsony. Nefa dia teneniko anao tsara fa tsioro koa dia efa anteny. Fa madama koa dia tsitsitsitsy anao mihitsy. Oadre. Za ndraiky mena saina. Zero vaviny amin'izao mitovy samy mpangalabadin'olona. Tandreny fa matoa madama tsy mamotsitra ny ratsiory. Na dia zanany azy miaro vola efa vonona iady izy izay. Aiza zany izy io? Efa bobabobaka ihany izay adversaire-ny aingana teo izay. Ao ny maty, ao ny tonga dia migadra. Mila manabokiboky foana zany za fa tsy problème zany. E antsika mahita anazy. Ary na metsy ny azy daholo na mibotona ny adala rehetra ity. Nitorahana nororaina voaopa. Eny ary miantso anao aho zany. Ary ino ty mampimendry? Izy roalahy reto. Makasitraky. Manao mopera. Ary ohatran'ny fantako izy roalahy reto a. Ahoana voavany io rena? Saotra betsaka fa ny olana tokoa no mivavaka fa tsy ny olana. Ny vavaka tokoa no mamaha olana. Ay, tena tsara zany ka. Iny ary, dia samy miteny Andriamanitra daholo a. Mankasitraka mopera. Eny ary tokoa. Efa ela be zany nareo reo teo. Efa navita ny tantara angany. Ndao ary. Zafady eny avako. Ndrio aza manao no fony zany. Fa hoana dia tsisy eo mama amin'ity ka?
mbola tsy amin'izany aloha ny eritreriny izao fa le indrilo hoe hialo io zao mampadesu anazy zany eky dia efa misy fetraikany amin'ny fahasalamany e ka tsy haiko tsony eky izany a ny fantatra fotsiny aloha hoe indray ataony amboniny vola maninona zay very tany tsy ny raharaha iny fa ny alahelo indray mba hanao an-tsaina dia izao koa raha miala ato indry dia hitsinjaka tia ka tsy efa izay foana moa mibahana atao an-tsaina ka izay mihitsy ny angeky mampieritreritra anay e mama tsy afony zanako tia ka izany aiza koa matahotra izy sao dia ariany tia ka hono ilay zazakely na esoriny eny e azoko le eritreretina fa tsy manakana ny tia ka izany dia izay ky mora mahatonga ana mandevitra ohatran'izao a eno a fa le fandaozandriana azy aloha tsy vahaolana izany fa olana inona izany resamin'ny mopera izany tamin'ilay zaina sainy miaro vola nitady amin'ny maro io dia izay nieritreritra hoe tany le rino ny lafika ary tsy azo antoka iny nefa izy ohatrany nafana fo be a nareo koa aza mieritreritra hoe matoky anareo tanteraka tadio fa ny olona akaiky anao ihany no mamadika ohatran'izany izao Mario fa ka azo apo tsara ny fampinana manta sy masaka izay zany eo tsy mahamenatra miresaka an'izany na dia avadiko ny olona hoe niaraka ary ka ifosy alerta le raha rehefa hitan'ny olona ny anaty vilaninao a tsy mahamenatra azy manao kasoka anao rehefa tonga ny disadisa ndro tiako be ery zany tantara madamo izany entre parenthèse fotsiny iny ka fa misy vaovao ngambonareo matoa ny antso anahy ie izay aloha dia marina fa le angla ilazana azy aminao fotsiny izao tsy hitanay hoe any amin'le ratsy sa any amin'le tsara rehefa miresaka amiko a dia ataovy mazava disy repera iny tena marina izay ny tia ny tenenina no heverina efa miaro vola le niresaka tamin'ny tsioroka i tsy mpahafa mihitsy ta izany le fitaovana moa zany tsy ampy loatra dia pirofo tsara no menay anao izy io ay efa taondry voatonga si za io mandreraka mihitsy nataonareo tika ary aiza iry ela lasa mivoaka nanatitra miorana izy dia ahoana izany tena tsy naka le vola vendry maman na dia mbola saigny isotro rano mbola mena sy tangegna za mbola saiko tsy hitako dia samy mandiny tena zao Andriamanitra zao tsy mijery miakatra dia zay eritreritrareo za io marina avakeo ndeha boaka anao ohatrany iry ela koa ataonareo alaolana mihitsy le tsy hipetraka atontsony a zany ny zakainy io manao zay mankarary fo daholo zao raha tsy nisy amin'ny ora tsy voatazona mihitsy iry ela asa mahafinaritra anareo koa ngamba mahita mijalijaly eto maman aza matahotra anao fa za tsy andeha zany na dia karakory ny fijaliagna za tsy halanao zany raha mbola ilainao fa hoaity zany ry io zao ka zany eritreritra le hitoravanareo dia efa nizaka tamin'ny namako za hoe petraka aminjareo zany ve fa mbola izaka amin'ire aman-dreny noho izy dia après midi za sainy mierigna ay zany tsy anabaviny mihitsy aloha e satria na le toerana aza romantika be
atao amin'ny sisiny anto zao tsy azo ao anaty sary moa le izy a, misy chute d'eau mahafinaritra kely feno voninkazo, dia avy atao amin'ny ilany indray a misy an'le tanety lava misy sainana. Nareo rehefa miresaka amiko dia atao feno tsara ny information fa tsy zany indray no tadiavinareo anakatra. Ka zay very moro mama anapo hoe oliana amin'ireny ianao. Bonus ny ireny aminay. Fiancé-any miaro voly tsy ory, ahoana mihitsy moa zany tsy oliana? Tandre amin'le zany. Sady le sipa koa tena manao be a, sady mihetraketraka kely. Na le fomba firesaka ry zareo raha tonga dia hita be mihitsy hoe voadiresy lery. Any e? Eka ho a. Raha izany dia mila raha maso akaiky koa tsy ory. Tsy afaka mifanerasera mi zany la. Mba ifatsy. Amin'ny vila sambatra. Any madame Very ve? Ia, anga fantanao. Tompon'ny société tompontsoa? Ia, le asany miora igny. Zanany zakaiko namako zany. Ritsy a. Ho any an-tranony mihitsy zany ry io. Eno a. Sady agnomagna rahanjareo izy dia zany lavany ana. Ka fantaro tsara matsy ny vadin'iny madame iny. Zany. Piara mivavaka aminay izy. Fa nampalahelo niaran-dozy izy dia tsy aitrino hoe aizany nisy azy. Monsieur Simon zay ny anarany. Tsy ako zany sady za zao vao ndeha akany ke. Hay ve? Dia mba anontany eo amin'ny zanany hoe rehetra rehefa tonga any ry a. Ia, anontany ako zany fa za matahotra. Lita? Rehetra sisa fafana. Dia mba diodiovy trano kelinao io. Zao misy ankizy ho avy eo. Dia mila surveillena ihany sao dia hanondrana. Aza saina misy miditra ao trano mihitsy ankoatra ny tsiory. Ao. Dia raha misy zavatra ilainao dia za ihany anontaniana. Ao. Allô, ahoana maman? Aiza tsiory? Fangatsy any am-piasana? Dia tara ve? Otry, iza raha vao maraina be ny ala tatiako. Ka tsy hitako izany. Ahoana koa ary izany ataony tsiory izany? Tsy olana izany e. Aza tapahana aloha ny telefona fa omeo anahy dadanareo fa hiresaka aminy aho. Ok ara. Reraka aky za zany. Ary taona haritraritra kindry. Sady nampahery amin'ny mama Afara nampitony any Iray. Fa aty ka zany tsy tratrandry tao. Zavatra mazava be ngiky zany, izy tsy totonao mihitsy. Miandriandry ny décision mama Afara amin'ny Iray fotsiny. Izy zao tsy nanapohako ro tao Dia ahoana ry kara? Comprendre ihany mama Afara. Fa ty Iray koa manondrana. Maninona aky? Andengy hono izy. Tsy hipetraka ao tsony.
Anga? Izy ny antso anahy iny zany ka efa tena deside mihitsiny. So ihany efa nakany. Ka tsy ohatrany hoe tena izy mihitsy ve ki zany nakan'le Tsy zany fa mba leo monina kosa ki izy a. Aiza ve dia tsy mahita rariny teo anatrehany mamafara mihitsy izy. Hatramin'izay nisy ny tika atao. Ataovy amindry kosa ny toerana. Zay aloha e. Fa na zany ary a. Tsy mahafoy aniry ela ki mamafara. Zany e. Eny e, normal ihany aloha zany e. Olona efa marary iny ve ki dia mbola mikorota-tsaina indray koa. Tahaka n'inona ty fiangaviana nambitamby aniry ela hijanona. Efa zatra niara-niaina atao kosa neky zareo e. Zay ngeo ahy. Fa tena hoe zanaka ambana ve ki zany voaloka reny. Matoa le vola very ary ohatrany hoe tsisy vidiny zany. Tena zany mihitsy. Na dia hoe tsy naterany aza. Fa mety hoe tao an-tran'ilay olona manampy koa. Tsy azoko. Ka hitandry iry ela nge mahatonga le fanampiany. Dia andeha izy dia ahoana. Sarotsarotra mamafara ihany le nazavan'izany. Marina ny ndre. Fa le vola marina zao tsy hay nataony tia ka aiza. Ish. Heny efa natana saka ve ki ho azondry intsony. Tio mama fa hiresaka aminareo. Misaotra. Ahoana? Noho tsara tonga tato am-piasany mopera iona aminao ony. Mopera? Vaona nafantarany fa tonga ato? Zay le efa niteneniko. Iza indray? Ay. Ary tao tsy rototra akory ianao? Sa efa nafaranao amin'ny Mario? Zay le zavatra tsy tiako a. Miteny ny olona tsy hanoina. Dia hatramin'ny mopera koa ve dia atahoranao? Ny fahafahambarakako ny jereko fa zabe sermona. Olona ohatr'ireny ny andiangako. Tsy olona izany fa rehefa tonga aty izy dia manazava aminy aho. Hay efa andrasanao mihitsy izy. Ka ataoko ahoana no nakana amin'ny mopera e? Na izy ara tsy ho sanganirana. Mazava ny anahy ny teniko a. Eno hoa. Aza asiana olana. Zay zany. Ndraso farako izy. Tiretsy. Ok, zay mama. Manina ho mopera? Ho avy eo n'izy. Zany ve resaka reo tao? Ie. Zany resaka zany dia makisitina andreninareo. Mopera ve dia mitsiny antsika? Otry. Raha nisy ny olona nandengantsika hatramin'ny voalohany dia mopera. Zany tsy nankanesako tany am-piangonana intsony sao dia efa nenamina. Zany fisainanao anaka. Ka nenareo tsy natsotsorina daholo zao rehetra izaoko. Aza sy nadevitra intsony zany miaro vola. Alamin-damina ny zavatra dia amin'ny andraisana azy. Aleo mihitsy aloha izy rappeleko sao dia sandrena ny mba ny ambiance anay eo. Atau cara Afera Maty Fampisarana damu Zeng bebe falandade Kofa cara tienga tonulo Atau cara Afera Maty